Mialatsiny fa mety tsy dia mahay manonona ny anarany ity namana ity zahay fa tsy maintsy ho lazainay satria anisan'ny tena malaza mony resaka miza moa izy ity tsy hay na hoe miza na miza fa izay no zavatra malaza ao amin'ny tambanjotra antserasera tsy maintsy hiresantsika ny mikasika iPhone. Ary tsara ihany koa ny manamarina fa tsy mampigadra hono ny tsy fanefanatosa eto Madagasikara raha araka ny code de droit malagasy fa ny azo atao dia aza mampindrana ny fanafodiny. Tsy maintsy hidirantsika moa izay fa mialohan'ny hidirantsika amin'izay dia toy ny mahazatra ary tsy miova azadino ny miabone ny chaîne-natsika indrindra manao j'aime ny video ary mametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha raha ataontsika izany zavatra izany mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin'ny resaka izay iresantsika amin'ny masinandro lakia ndahoary. Ny anombohantsika azy angamba dia resaka ny malagasy. Tsara ihany ny mampiatsiahy fa ny tena mampiavaka ny malagasy dia fihavanana ary ny firaisankina indrindra ny fifanampiana misy ao anatin' izany fifankatiavana izany. Ity namana anankiray ity moa dia anisan'ny malagasy izay mipetraka any ivelan'ny Madagasikara ka mila vonjy amin'ny malagasy namany, mila vonjy amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy izy ary za mino marimarina kokoa fa raha vantany hitany malagasy mpiray tanindrazana aminy ity vonjy zay ilainy ity dia maro ny manampy azy ka izany indrindra no antony izarako an'ity hafatra sy antsoavo izay nataony ity namana ity sao dia misy afaka manampy azy ny ato anatin' ity chaîne ity. Hoy ila vonjy izay nataony ity namana ity ny hoe tena mila mianatra mihatsara ivelatsi aho sao mba misy mahay mampianatra io taranja io ato azafady ho izy. Mila fanampiana izy amin'izay fianarana hiatsara velatsi izay ka dia sao misy afaka mampianatra azy ny malagasy izay mpanaraka ity chaîne ity mba ampio izy ary tsy dio ny pejiny fa tena mila vonjy ny malagasy mpiray tanindrazana amintsika, ny malagasy izay mipetraka any ivelany fa malagasy raha malagasy ny lio mikoriana ao anatiny ka tsy mahadiso isika raha toa ka mamonjy azy amin'ny zavatra izay ilainy izay fa tena mila mianatra mihatsara velatsi ny namana. Zavatra hitako ihany koa ity anankiray ity koa dia mahafaly ahy hatrany ny mizara sy mampahafantatra anareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity, ity zavatra hitako ity. Tao amin'ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Ariary News moa no nahitako an'izy ity koa dia zareko aminareo ampitiavana. Hoy publication izay nataony ity pejy ity ny hoe tsy mampigadra ny tsy fanefanatrosa eto Madagasikara raha araka code de droit malagasy, aza mampindrana ny fanafodiny fa io tsy fanefanatrosa io dia tsy mampigadra. Hoy ity pejy ity. Tsy dia manahoana loatra nefa ity zavatra anankiray izay ho zareko aminareo ity fa anisan'ny zavatra tena malaza ity sy mahatsikaiky kely koa dia tsy maintsy ho zareko ato mialatsiny indrindra ho an'izay tsy lina amin'ity zavatra ity fa zavatra mandalo sy ity zavatra miseho ary zavatra malaza koa dia tsy maintsy zaraina. Raha te hijery misimisy kokoa ny mikasika an'ity tranga anankiray ity ianareo dia manasa anareo hitsidika ny pejy dokotera ao anatin'ny Facebook. Anisan'ny tena manala ny amin'ity trangan-javatra ity moa ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe serasera mada. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony raha vantany voanalaza ity resaka miza ity. Ianao mitaky an'ilay phone-nanao izay nindramina indray, ianao indray notorian'ny miza any amin'ny polisy. Hoy ity serasera mada ity raha vantany voa niresaka tao anatin'ny pejiny. Raha vantany voa namoaka io fanambarana io moa izy dia be dia be ny olona tsy naharaka ary mbola nampahafantariny ampahabemasy ihany koa miza populaire en ce moment bandy mpangalatra iPhone ny X ho an'izay mbola tsy maharaka. Hoy pejiny serasera mada. Izany hoe olona nametraka fanontaniana hoe inona marina ny mikasika an'ity raha miza izay teneninao ity ary anisan'ny tena malaza ao amin'ny tambanjotra koa dia nazavainy ny pejy serasera mada hoe miza ilay populaire en ce moment dia bandy mpangalatra iPhone ny X ho an'izay tsy maharaka. Hoy ny serasera mada raha vao nampahafantatra ireo olona mpanaraka ny pejiny. Fa izay naharaka an'io tranga io kosa dia nitsikera mafy satria matony zavatra navoaka Facebook navoaka public dia afaka maneho hevitra ary afaka mitsikera izay ato amin'ny tambajotra raha toa ka tsy tianareo tsikerena izy io dia tokony tsy navoakanareo public. Hoy ireo izay maneho ny hevitra. Toy ny ity namana anankiray ity zao naneho ny heviny nilaza izy nanao hoe ny anay taloha rehefa misaraka de hoe
hoe avereno ny sariko fa amizao zany rehefa misaraka dia avereno ny iPhone ko tena efa mandroso marina i Madagasikara hoy ity namana ity raha vantany vao naneho ny hevitra nanolonany io resaka iPhone miza io. Ny anankiray kosa dia toy ity ny fanehoan-kevitra izay nataony: le sipako marikoriko tsy faka vady manao interessante be izy tsy mahazo miteny mihitsy le ray fa izy no mitabataba. Ny zavatra teneniny amin'io tsy mifandray amin'ny resaky le bandy zany ny ataony rehefa mividy lehilahy hoy ity namana ity rehefa naneho ny fanehoan-keviny. Ny entana efa lafo dia tsy azo averina intsony na soloina intsony, mividiana ihany bogosy, resaka salatapy azo averina lesy ny iPhone ny hoy ity namana ity raha naneho ny fanehoan-keviny nanolonany io trangamiza iPhone io. Janonantsika ny mikasika aniny fandeha isika iresaka kely ny fanambarana izay tena anisany nanaitran'ny maro ny fanambarana izay nataony ity namana ity, satria ity namana ity dia anisany mamoaka fanambarana foana ny mikasika ny firenena ary ny mikasika ny Madagasikara, indrindra ny zavatra izay hitany fa tsy rariny eto a Madagasikara dia tsy maintsy lazainy ary mahita zavatra foana izy ho lazaina isanandro. Ny folo ora lasa izay dia nanao fanambarana ny tenany hoe tena efa zava-doza ny zava-miseho ao a Madagasikara, vony olona feno habibina tsy ahenona feo ny mpitondra fanjakana grave be, tena grave be tsy maintsy avoaka eto hoy ity namana ity raha nanao ny fanambarana tao anatin'ny pejiny. Zay moa ny fanambarana izay nataony fa izahay dia milaza foana ary andrasantsika ny toy ny fanambarana izay navoakany io. Ny hiresantsika manaraka dia mikasika ity zavatra anankiray ity. Anisany helahela tsy heno moa izy ity ary helahela tsy niresantsika tato anatin'ny ity scène ity ny mikasika ny governoran'ny faritra Sofia, tsy iza moa izany fa Lilson. Iny governoran'ny faritra Sofia dia hentitra manoloana ireo entreprise projet ONG manao tsinotsinona ny tompon'andraikitra sy ny vahoaka ao anatin'ny faritra Sofia. Ka toy izao ny fanambarana izay nataony governoran'ny faritra Sofia. Manomboka izao dia tsy ekena ireo mitonona ho orinasa lehibe miditra antsokosoko miasa sy manao tsinotsinona ny vahoaka ary ny tompon'andraikitra ara-panjakana ato amin'ny faritra hoy ny governoran'ny faritra Sofia. Milaza hanao fambolen-kazo aty ny sasany kanefa olona avy any anivon-tany lavitra any ho entina, izay tsy afaka miaro sy mamono afo aty akory raha sendra misy olana. Toraka izany koa ireo milaza hanao fanadihadiana momba ny zavatra aty, ny fomba fifandraisany amin'olona aza mampanahirana ka tsotra ny hafatra hoy izy aleo omena vahana ny zanaka ny faritra Sofia raha zavatra mbola vitany ato anaty faritra ihany hoy hafatra izay nataony governora. Ary mbola anisany tohon-kafatra izay nomeny governoran'ny faritra Sofia koa ny hoe ireo orinasa manambany sy manamevana ny zanaky ny faritra sy tompon'andraikitra ato amin'ny faritra io ihany koa andraisana fepetra hoy ny General Lilson René de Roland na hoe governoran'ny faritra Sofia. Nilaza io teny io izy nandrihitra ny fananganan-tsaina ny raisan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana tao amin'ny lapan'ny faritra Sofia ny androny voalohan'ny volana Jolay 2024. Rehefa namaramparana ny teny izay nataony moa izy dia anisany nanao antsoavo ary toy izao ny antsoavo izay nataony governoran'ny faritra Sofia: miantso ireo tompon'andraikitra ara-panjakana ho sahy hijoro raha misy vina sy tetikasa hiasa sy hampiasa olona amin'ny faritra Sofia ny governora, mba hanao loha laharana ny zanaky ny faritra ary hanamafy ny fanaraha-maso hisy ny vokatra tsara. Namafisy ny raha teo fa vonina hanabevoho hiaro ireo tompon'andraikitra ara-panjakana ifotony izay iharany tsinde ataon'ireo lehibe misahana ny tetikasa aty ifotony ihany koa ny tenany. Nanatrika ny fotoana tamin'io moa ny lehibe ny prefektura Antsuy ireo mpikambana anivon'ny OMC Sofia ary ireo talempakitra tompon'andraikitra lehibe ny sampandrara maro. Ny hamaramparanansika azy angamba dia ny hitantsika amin'ny reto sary ireto nitondra ny anjara biriky ny hentina anampiana ireo tena sahirana matory eny amoron-dalana ny minisitra ny fitsarana Randriamanantena Soalandy. Nanolotra sakafo mafana sy lamba firakotra mafana izy ka hitantsika amin'ny reto sary ireto izany zavatra izany ary ireto raha teo ny sary fanehoana ny amin'ny izany fanampiana ireo tena sahirana matory eny amoron-dalana izany. Isorana ny minisitra ny fitsarana Randriamanantena Soalandy nanolotra ny sakafo mafana sy lamba firakofana mafana amin'izao andro mangatsika izao. Zay koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana foana ny mbola hihaino ny video manaraka izay alatsaka ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka metra beloma izay veloma tompoko amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Bye bye.